Ny tombo isa indray ireo manamboninahitra zandary na azo mari-pahaizana taoriana ny fiatrehana ireo module samihafa dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireto mpianatra ireto nandratony fahalalana teny anivon'ny fitoerana fanotara-pahaizana ho an'ny mbo manamboninahitra teny fiadanana izy ireo ary dia ny tombo ny mahafeny traikefa samihafa ho an'ny zandary marim-pirenena. Manamboninahitra misy 5.10 mianadaka vehivavy ny telo avy amin'ny CPO amin'ny andiany faraka ambin'ny folo ny CFCO1 na cours de formation complémentaire des officiers niveau 1 sy ny andiany faharoa amby roapolo ny CFCO2 na cours de formation complémentaire des officiers niveau 2 ary ny andiany CFCOS na cours de formation complémentaire des officiers subalternes no nahazo mari-pahaizana taoriny nanarahany izy ireo fanifanana teo anivon'ny ifitoerana fanitara-pahaizana ho an'ny manamboninahitra eny fiadanana. Mikasika ny vonjovoina na ny protection civile moa no tena nanifanana azy ireo. Araka fantatra dia nisan'ireo firenena marefo Madagasikara amin'ny lafin'ny toetrandro satria lovan'ny rivo mahery tondra-drano sy doro-tanety matetika ty firenentsika ty ka manomboka izao dia tafiditra ao anatin'ny taranja-pianarana ampianarana ato amin'ity ifitoerana ity ny fitatana ny sy fanofanana ny mpamonjy voina ary arahan'ireto lehibe ny sakelika hiasany amin'ny lafy manerana ny lafy valonosy izy ireo no masovony ty vondrona vonjovony ty zany aoriana kely ao fizarana na module maromaro no nazahoan'izy ireo fiofanana tamin'izany sy ahafahany manatotosa antsakany sy andavany ny andraikitra napetraka tamin'izy ireo araka izao fanazavana no meny lehibe ny vondrona vonjovoina izao. Mivoaka veto mahavita ny fifana ty ireo manamboninahitra mpiofana zay nisa 5.10 mirahalahy reo dia manana ny fahaizana ho amin'ny fibaikoana ny singa rehetra mandrafitra ny famonjena voina amin'ny lafiny rehetra zany hoe misy maromaro ireo module zay nahazoandrareo fahalalana teto zany dia ny mikasika ny sauvetage nautique zany zany hoe ny sauvetage aquatique an'eau vive sy ny sauvetage aquatique sous-marin na ambanin'ny rano zany. Ny faharoa dia ny traikefa momba ny fifehezana ny afo na ny incendie sy ny feu tactique zany hoe raha sendra ny loza momba ny afo zareo dia efa hainy ny fehezany amin'izay fitaovana ananany. Ny fahatelo dia ny momba ny sauvetage débraiement na ny famonjena olona amin'ny toerana iray izay isin'ny loza na firodanana trano zany na fiotsahana rehetra zany. Marina fa naharitra 3 herinandro ny fanifanana narahin'izy ireo ny fifehezana ny vonjovoina teny ny vato ankoatra ny fanolorana mari-pahaizana dia namaranana ny fanifanana ihany koa ny fanazana-tena no tontosain'izy ireo.